GG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Efatra amby 30 miliara ariary farafahakeliny vola ilainy voamera-pirenena mahalotiana amin'ny sahanany fividianana. Anatontosana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana. Raha ny fanazavana trany manomboka ny fiandohan'ny volana jona ho avy izao ny cadre de concertation izay antsoina ampisehatra rehetra iresahana manodidin'izay. 12 hatramin'ny 9 tapitrisa dolara ny fatiantoka ny Madagasikara nonjony tsy ara-dalàna araka ny tatitra avy amin'ny ministera PIA. Misy arak'izany tetika saiara amin'ny ministera njony sy ny FAO anamafisana ny fitsirihana ny faridranomasiny Madagasikara. Miatra nanomboka androany lama vaovao napetraky ny komuna Antananarivo renivohitra anatsarana ny fifamoivozana. Isan'izany lalana etsy Mahamasina miazo ny tunnel Ambohida. Nanatanteraka didy potra fahobe tao amin'ny komuna nandihizana Carillon district ny Manjakandriana androany teo anivony antoko malagasy miara-miainga. Etsika ara-tsosialy anampiana ny mponina sy ho tambena ndraikitry ny antoko eny anivony fiarahamonina. Maresaka iraisa amin'ny pirenena mitombo ny fahatezeran'ny mponina ao Senegal taorian'ny fahafatesana. Zaza miisa 12 tamina hôpitaly mpanjakana iray tany an-toerana noho ny fahamaizany hôpitaly. Natao ho fisaona amin'ny pirenena arak'izany ny any an-toerana ato anatin'ny 3 andro hoy ny filohan'ny pirenena. Migadona ny amin'ny valora fotoana ny fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahitalavitra kolo atena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy atsaiko ampanajana ihany koa ianao. Anarak'izany hatramin'ny farany isan'ny tarantsika ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity dia vola mitetina 430 miliara ariary farafakely no ilainy voamera-pirenena mahalotiana amin'ny sahanany fividianana. Anatontosana ny fanavaozana tanteraka lisam-pividianana izay ho tontosaina eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. Ny fiandohan'ny volana jona ho avy izao kosa no hisy ny cadre de concertation izay antsoina ampisehatra rehetra ahafahana mitondra fanatsarana amin'ity fanavaozana tanteraka lisam-pividianana ity. Henri Florion. Ao anatin'ny fanomanana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana sy ny registra ny eo anivony CNI nanivo mera-pirenena maleo tena misanany fifidianana amin'izao fotoana izao. Raha ny angom-baovao voaray, vola manodidina ny 430 miliara ariary no ilain'ity voamera ity hanatontosana izany fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izany. Ankilany, mialohany hanomboana izany fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana io, hiroso amin'ny cadre de concertation alohan'ny CNI izay antsoin'izy ireo ny mpiantsehatra rehetra ahafahana mitondra sy mihaino ny hevitry ny rehetra mialohany hanomboana ny asa amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Ny hanomboantsika nyity rahanareo fonto ity dia atombotsika amina concertation nationale. Cadre de concertation no itenenana azy, cadre de concertation nationale. Io tsy ilay tenen'ny olona hafa amin'ny voambolana hafa fa io efatra any amin'ny Desambra no resahana hoe anao cadre de concertation ny CNI. Cadre de concertation zany no hanomboantsika azy. Tsy hoe io raha tsisy ny sampona amin'ny fiandohan'ny volana jona io. Ao aorianan'izay dia mandeha amin'izay ny fitadiavana. Izay angamba no andikatsika hoe identification des agents recenseurs. Fitadiavana n'ireo mpanisa mpifidy. Iza daholo ny olona iaraha miasa amin'ny mpanisa mpifidy dia nanao cadre de concertation. Isaky ny misy zavatra atao dia mifampiresaka dia mifanazava. Zao ange le zavatra ho ataonay mba inona ny antony mba hisian'ny fifampitokisana amin'ny asa atao. Ankoatra io, efa miroso ny fampiresahana eo amin'ny CNI sy ny trano pireti-pirenena amin'izao fotoana izao momba ny fanontana ireo carnet de recensement izay misy karazany roa. Aorian'izay misy karazany anankiroa ilay carnet de recensement.
ny anankiray a le tena anaovana recensement fa ny anankiray spécimen ampanaovana ny fifampiofanana amin'ireo mpanisy ampifidy ireo na de amin'ireo agent recenseur reo zany dia iny spécimen iny aloha mila vita voalohany iny zany tsy maintsy ho ataontsika aingy anaraka izay tratra ary efa ao anatin'ny fifampirarahana miaraka amin'ny imprimerie nationale amin'izany ny CENI amin'izao fotoan'izao ny anankiray faharoa lay carnet tsy spécimen fa le tena ho ampiasaina tsy anaovana formation fa le tena ho ampiasaina eny anivon'ny fiarahamonina indray zany raha nytetiandro ny CENI dia ny telo volana farany amin'ny tetoany ity no anaovana an'izay fanisambahoaka izay tsy fanisambahoaka azafady fanisana mpifidy zay hisy ny fampiofanana ireo mpanisa mpifidy amin'ny fomba fampiasana ireo fitaovana ireo izay entina hanatanterahana ny fanisana ireo mpifidy vaovao handrafitra ny lisam-pifidianana. Mihevitra ny CENI raha ny fanazavana hatrany fa sady hampiasa ny fitaovana nomerika izy ireo no hampiasa ihany koa ny taratasy izay efa nahazatra teo aloha. Angeny mba hitondra fanavaozana ny amin'ny tsara kokoa ireo frontier fa tsy sanatria indray hiteraka olana nikadiko izao fifidianana ny taona 2020 izao izay ny fanatsarana ny lisam-pifidianana fa ho fanatsarana ny siam-piariana volamena kosa indray dia ny talata ho avy izao no aroso eo anatria ny fivoriam-be azon'be sy ny maro atrehana ny fangatahana lalana amin'ny fananganana ny komisiona manokana na adiady mahakasika ny siam-piariana volamena eto amintsika hiasa avetrany moa ny komisiona aorian'ny fankatoavany solombavambahoaka ny tokony irosona amin'izay Henri Florian. Androany no nanomboka teo anivon'ny antenne miram-pirenena ny asambomera ho fankatoavana ny fananganana ilay commission d'enquête sur la filière or eto Madagasikara. Anadiadina mahakasika ny fisian'ireo fanondranana volamena tsokosoko sy ny manodidina ny arenan-kibon-tany no antom-pisin'ity voamera ity raha ny fanazavana. Ny antony moa zany ny tenako nanombotra an'izany satria fantatsika fa mirongatra dia mirongatra ny fanondranana volamena amin'ny volamena tsokotsoka zany tato ato zay natonga nisy ny tsirikevitra anangana zany commissionna zany tsy ny Sud Afrique reny nanaovana enquête parlementaire natao a Comore natao a Seychelles fa ny filière rehetra zany rehefa resaka fikirakirana anyreny volamena reny zany dia efa tafiditra daholo isy ahoana ny endrikendrika ny zany enquête parlementaire zany dia tsotra manomboka any amin'ny fitrandrahana hatramin'ny mpanangom-bokatra sy ireo manodina vokatra mba ho lasa vokatra fanondrana sy amin'ny fomba ahoana no fanondranana an'izany satria tsapatsika ary fantatsika fa antsika amin'ny teny izao miato ny fanondranana an'izany volamena zany. Ny talata ho avy izao araka izany no olanin'ny solombavambahoaka na tsisy ny fangatahana ity komisiona manokana anadiady mahakasika ny arenan-kibon-tany ity. Ny tatitra azo avy amin'ny voamera kosa izay omena ireo antaratohatra rehetra amin'ny fandraika amin'izany. Sahana tsikafina ny tompon'antoka tamin'ny fanondranana ireo volamena maro ary ve ity komisiona ity fanontaniana mipetraka io manoloana izany rehetra izany fa izay ny resaka volamena dia hotohizantsika ao anatin'izay vokatra ny tany izay hatrany ny fampalalam-baovao fa manodidina ny fanodinana ny vokatra avy amin'ny fambolena kosa indray. Isan'ny mpamokatra ireo akora natoraly fampiasa amin'ny andavanandro toy ny legioma sy ny voankazo i Madagasikara mbola tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ankilan'izay raha ny fanazavana azy teo anivy ministera ny indostria ho fampiroboroboana ny agrobusiness eto Madagasikara misy ny tetikasa mitsiry izay karakarain'ny masovoan'ny Etazonia eto an-toerana. Maro ireo vokatra eto Madagasikara izay afaka trandraina raha ny fanazavana. Anisan'ny tamin'ny mpamokatra sy manan-karena ireo akora natoraly Madagasikara hoy avy eo amin'ny ministeran'ny indostria ka antony hanohanana ireo orinasa misehatra amin'ny agrobusiness. Omena lanja ireo orinasa madinika sy salatsalany ka mitetina $10 ny famatsimbolany USAID ary ampiasa vola mitetina $7.4 kosa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ny zavatra voalohany araka ny teneniko teo dia ny zavatra ho antsika malagasy aloha no mila vokarana eto an-toerana. Zay mahatonga miteny hoe ny filière agribusiness no tena prioritaire ho an'ny industrie tsy ihany fa io zany insisteko hoe io ny tena prioritaire. Tsy normal ntsika mbola manafatra vary, tsy normal ntsika mbola manafatra lafarine, tsy normal ntsika mbola manafatra siramamy na manafatra menaka eto Madagasikara kanefa tsika manana ny akora rehetra zany afaka ahodina anaovana an'ireo PPN ireo. Tsy vitan'izany ihany fa be dia be zavatra afaka ahodina
eto Madagasikara mbola afaratsika any ivelany a maka exemple anankiray fotsiny aminareo zao ohatra ny hoe na resaka tomate concentré aza na ketchup mbola afaratsika any Madagasikara rehefa tsika manana voatabia manana rehetrarehetra farany a ny secteur ny industrie ny construction raha tsy maka ohatra fotsiny hoe simenitra zany a hitanareo ny fiakarany vidin'ny simenitra teto Madagasikara manahirana antsika malagasy io a zay zany nako engagement hoe tsy maintsy tafavoakatsika ny famokarana eto toerana ankilan'izay ihany koa anisan'ny manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fiampiroboroboana ireo orinasa mitrandraka ireo arenan-kibony tany tanjona amin'ity tetikasa mijiridy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ireo orinasa maro samihafa. Ny arena voajanahary eto Madagasikara dia misy tsindry be deaibe miatra aminy izay vokatry ny asa ataon'ny olombelona vokatry ny fampandrosoana izay atao ao anatin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny maro. Rena voajanahary zany tsy resaka ala fotsiny tsy resaka biby fotsiny fa ny rano ny rivotra zany ny orinasa dia mila an'izany ary amin'izao fotoana izao dia mahalalitsika fa resaka rano ohatra dia efa misy olantsika dia aprisihatra zany zavatra ohatrotony ary isorana sady ny rehetrarehetra izay vonona isetro anatiny. Ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny USAID ary ny orinasa Mirkapa no miara-misalahy amin'ny fanatanterana ny tetikasa. Sehatry ny famboleny izay fa sehatry ny jony kosa indray dia vola manodidina ny 12 hatramin'ny 14 tapitrisa dolara ny fatiantoka ny Madagasikara noho ny jony tsy ara-dalàna araka ny tatitra avy eo anivon'ny ministera PIA misy araka izany ny tetikasa IRA amin'ny ministeran'ny jony sy ny FAO hanamafisana ny fitsirihana ny fahadranomasiny Madagasikara. Mamididina ny 4.850 dolara eo no isan'ny sampy manjony manerana izao tontolo izao. Ao anatin'izany manodidina ny 7 alina ny sampy vaventy mihoatra ny 470 metatra ny halavany sy ny angezany. Raha nambaran'ny ministry ny jony efa mihoatra ny tokony ho izy ny jony izay natao hakanohizany indrindra no irosoana amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana anaty ranomamy sy an-dranomasina. Maro ny fatiantoka aterany joro tsy ara-dalàna izay hita manerana izao tontolo izao ka isany mizaka izany ihany koa i Madagasikara. Nametraka hatramin'izay tsika ireo paikady rehetrarehetra afahantsika miady amin'izany jono tsy manara-dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna zany na ilay pêche illégale non déclarée et non réglementée izay miteraka fatiantoka tokoa ho an'ny Madagasikara satria dia vinavinaina eo amin'ny 4.7 ka hatramin'ny 9.0 millions de dollars tapitrisa dolara eo isan-taona zany no vola very ho antsika eto Madagasikara raha toaka 420 lavitrisa dolara isan-taona zany araka ny tombana natao ny FAO zany. Atao zao ady zao dia afahantsika zany miady amin'ilay resaka tsy fanjarian-tsakafo moa zany satria betsaka ireo areditsika zany no misy ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga miaraka amin'ny FAO androany izay fanamafisana ny fitsirihana ny ranomasin'i Madagasikara. Tetikasa izay aharitra 10 taona. Tetikasa izay mitentina 4.8 tapitrisa dolara ary ifampizarany Madagasikara amin'ny firenena hafa. Akoatra izao tetikasa izao efa misy ihany koa ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny ONG SIF, ny GIZ izay vatsiny ny Almanina vola. Eo ihany koa ny fifanarahana izay natao tamin'ny SADC toy ny Charte MCS. Andrasana ho isy fiantraika ny araka izany izay fanamafisana ny fitsirihan'izay sao dia ho ripaka eo ihany ny arenan-dranomasina ao anatin'izay. Fa lafomba hafa kosa indray dia niatra nanomboka androany ny lamina vaovao napetraky ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ho fanatsarana ny fifamoivoizana isan'izany lalana Etsimahamasina miazo ny tunnel Ambohida isy ny fijerenany lesoka sy ny fametrahana paikady vaovao ho fanatsaran'izany raha ny nambarany tompon'andraikitra. Miamaivana ankehitriny ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny faritra atsimo eto an-drenivohitra tao aorian'ny fanavaozana samihafa napetraky ny commune Antananarivo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Amin'izao zany ny avany atsimo azoko atao no miteny ny avany atsimo efa tsy sintsony ilay fitohanana tonga tany Akadibahoaka tany amin'ny Jirama iny Anosy be iny androany maraina efa tsy nisy intsony ny fitohanana fa dia nanodidina ny Mahamasina teo zany tsy ny sisa no tena mila narindra arak'izay tratra dia eo zany tsika no miezaka mamaha ny olana fitohanana fifamoivoizana amin'ny tapany atsimo izay rehefa vita izay dia hiditra amin'ireo faritra hafa isika.
Nisokatra androany ihany koa ny lalana avy eny amin'ny Sainte Famille Mahamasina miazony tunnel Amboda mba ahafahan'ny fiara roa mifanena miakatra sy midina. Mbola isy ny fanatsarana sy ny fijerenany desoka ary ny fametrahana paikady vaovao any fifamoivoizana eny amin'ity faritra ity raha ny fanazavana. Tamin'ny androany nametrahana anazy dia ny bus rehetra zany no nahodintsika ny ordinary Mahamasina iny dia nahazo ny Sainte Famille. Ny zavatra hita aloha androany nisy ny fitohanana nanodidina ny stade Mahamasina zany no tena nisy ny fitohanana ary ilay fotoana niodinan'ny bus nanodidina stade Mahamasina sy ny voany teto amin'ny tunnel Amboda zany no nampitaraina ny olona satria iny fotoana iny no somary lavalava zany. Efa eo am-pandaniana eo am-pametrahana indrindra ny paikady vaovao ny eto anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo dia ho hitantsika fa izotra miandalana eo ny fanatsarana. Miantso amin'ny fiaraha-mientan'ny mpampiasa lalina sy ny mpandeha tongotra indray ny andraikitra tandrify azy ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ho fanatsarana ny fifamoivoizana. Tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia manaitra ny fitondrana sy minisitra tompon'andraikitra ny mpianatra eny anivon'ny université mahakasika ny fananganana trano antsokosoko eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Mangataka vahaolana maharitra izy ireo arak'izany manoloana ny toe-draharaha ny olana eny Ankatso izay mampiatso sy manataraiky ny fampianarana ho an'ireo mpianatra. Izy ireo izay mahatsiaro matiantoka raha oharina amin'ny mpianatra eny anivon'ny université tsy miankina fanampanazavana. Manoloana le olana ity amin'ny cité moa zany dia nanao antso avy izay fandraisana andraikitra amin'ny fampiatoana tsy misy fepetra nreto foto-drafitrasa tsy manara-dalàna satria tsy nandalo université tsy nandalo ministera fa tonga dia onjonjo ny koroasa mirery dia zavatra izay nitoerinay dia natsahatra moa zao ho an'ny androany dia tsy tia mbola mitsangana ty irery ihany nefa fa izay mbola mieritreritra ny anangana dia entanina etona koa mba tsy hanao an'izany zao satria tsy manara-dalàna satria raha ny tany dia efa affecté tamin'ny université nanomboka tamin'ny 2016 dia ny ankoatr'izay moa ho an'ireo famitsangana kosa dia ngamba tsy fahefanay fahefan'ny mpahay lalàna sy ny amin'ny service foncier ngamba hoe inona ny procédure tokony ahafahana mandray andraikitra manoloana mbola tsy fantatra zay raha niresana anatin'le contrat zareo dia hoe PPN dia io tsy mpianatra tsy trano mpianatra satria tsy mpianatra no nangataka an'izy io fa ilay olona zay hitantsika fa mioccupé an'le trano mpianatra zany fa tsy manara-dalàna mipetraka amin'ny trano mpianatra izy mbola manangana foto-drafitrasa hito amin'ny tany mpianatra mazava ho azy. Avy any Ankatso dia ho any Antsirabe mamaiky sika ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Maro ny vokatsoa azo avy amin'ny fampiasana ireo vokatra azo avy amin'ny alalan'ny zavamaniry eto Madagasikara, isan'izany ny vokatra vokarin'ny vanialy izay ara-pahasalamana sy ho an'ny endrika amam-bika ihany koa. Amin'izao akatoko ny fetin'ireny izao dia misy ny tolotra manokana no manina izy ireo ho an'ireo mponina ao Antsirabe. Manan-karena zavamaniry i Madagasikara ary maro karazana izy ireo. Indrindra fa ireo zavamaniry azo atao fanafody. Izany dia vokatry ny fikarohana nataon'ny groupe JCR izay tarihany dokotera Jean-Claude Ratsimivony izay filompanorina ny vaniala. Vokatra zato isan-jato natoraly no omen'ireo mpanjifa. Misy ny natao manokana ho an'ny endrika amam-bika ho an'ireo vehivavy, eo ihany koa ny fahasalamana ho an'ny vatana tomady. Tsy diso anjara amin'izany ireo mponina eto Vakinankaratra izay tsy voaela no nisokatra ny toeram-pivarotana vaniala eto Antsirabe ahitana ireo vokatra. Anisan'ny tena mampiavaka azy ireo ny lafin'ny fikarohana hoy ny tompon'andraikitra. Tena mampiavaka ny vaniala dia izay eo amin'ny lafin'ny fikarohana izay satria dia misy laboratoire manokana mihitsy no mamolavola sy karakara ireo vokatra atolotra ny mpanjifa ireo. Faharoa manarakaraka izany dia mijanona ao anatin'ny sehatry ny natoraly zato isan-jato isika ary ny fahatelo dia maro ireo hetsika ataon'ny vaniala. Amin'izao akatoko ny fetin'ireny izao dia misy ny tolotra manokana izay noman'ny vaniala eto Antsirabe mba ho fitsizovan'ireo ireny. Misy arak'izany ny fizarana maimaim-poana ireo menaka fanositra sy fanorana izay novokarin'izy ireo ho an'ireo izay tonga mitsidika ny toeram-pivarotana. Ny vaniala eto Antsirabe dia mitsinjo manokana ny ireny eo amin'ny fisorohana ny sorotry ny fahanterana tavy amin'ny hoditra izany sy ny endrika amam-bika isan-karazany. Eo ihany koa ny tolotra slim izay hitsinjovana manokana ny bika
mazava angamba fa any amin'ny amincissant any misy atsika raha toa ka ireny ataontsika hoe menaka tsy mety amin'ny vatana ireny no hoesorina na hosoroana dia ireo tolotra ireo zany no tolotra manokana ny karakarain'ny vaniala, tolotra akanga ary ny tolotra slim. Akoatran'izay anefa dia misy fizarana baoma maimaimpoana satria akaikin'ny ririnitsika izao dia misy zany ny fitsinjovana indrindrindra ireo olona mora seriserena na mora tratran'ny grippe dia misy ny fizarana izany baoma izany ka izay tonga aloha dia tompo-tanindrazana. Araka izany dia mahazo tombo manokana isika eto Madagasikara amin'ny fananana ireo zavamaniry azo atao fanafody sy hanatsarana ny endrika amam-bika ireo izay nandalo fikarohana ka nivokarin'ny vaniala. Dia izay koa no entintsika amin'ny sento kely ao anaty dokam-barotra fohy hoentina aminao rehefa avy eo ny ampahany amin'ny fandaharana ankitsipo iresahana momba ny tolo-dalàna mahakasika ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana, eo ihany koa ny fampiofanan'ireo olona manana fahasembanana mandra-pitafa vetivety ary. Finday cadeau aneny ararotiny fianam-bidy afinda telma amin'ny Prime sy Legion Max dia tololo fanomezana tsara indrindra ineny. Tonga vaingana eny amin'ny Telma Shop, tolotra manankelatra amin'ny 30 zona. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mamenna ny araba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izany dia anomboka amin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa Sanida izay fanamafisana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto amin'ny faritra Analamanga Itasy ary Vakinankaratra. Tetikasa izay iarahany vondrona Europiana sy ny fanjakana malagasy toy ny ministeran'ny fiompiana, ny ONN ary ny Aga Khan Fondation miara-miasa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa Sanida izay fiaraha-miasa ny vondrona Europeana sy ny fanjakana malagasy izay ahitana ny ministeran'ny fiompiana sy ny ONN mandray anjara amin'ny tetikasa ihany koa ny Aga Khan Fondation. Araka dia voalaza teo moa ny projet Sanida dia projet iantoka ny fanjarian-tsakafo sy ny sécurité nutritionnelle amin'ny alalan'ny fanampariana ny famokarana manaja ny tontolo iainana. Projet izay arotra 3 taona izy ity ary ny mpisitaka ao anatiny dia manodidina ny ray alina. Ao anatin'ny mpisitaka ray alina io dia ny 500 dia vehivavy sy ankizy avokoa
amin'izay hoe resaka fanatsarana ny fanjari-tsakafo satria rahantsika mahalala fa tena ambony dia ambony ny tahantsy fanjari-tsakafo amin'ny faritra Vakinakaratra, Nalamanga, Itasy izay hiasan'ny tetikasa. Ny Aga Khan Foundation zany efa manatrakefa amin'ny orisehitra fambatrosoana amin'ny resaka tantsaha amin'ny resaka développement rural satria efa 5 taona mahery zay zao ny efa miasa eto Madagasikara. Ny Aga Khan Foundation efa Aga Khan Foundation amin'izao fotoana zao efa miasa ao anatin'ny région valo eto Madagasikara ka efa misy trakefa zany efa misy maripaika zany ny programme efa atolotra anay amin'ity programme ty. Maro ny vokatra amin'ireo faritra ireo saingy ny fandanjalajana ny sakafo no isan'ny olana ka mampiakatra ny tany tsy fanjari-tsakafo eo amin'ny zaza sy ny vehivavy bevoka. Tranga izay misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fitombon'ny zaza sy ny fahaizan'ny zaza. Isy araka izany ny fanentanana izay atao amin'ireo tokantrano mamokatra amin'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Maso misy ekipa maromaro ny anatanteraka nyty tetikasa ty misy animateur 12 iparitaka amin'ireo faritra anankitelo ireo iara-iasa indrindrandrindra amin'ny agent communautaire amin'ny ekipa ny ONN sy ny ORN amin'ny fanaraha-maso ny fotony. Zany hoe ny fanaraha-maso zany anisan'ny tena asa anankiray lehibe ahafahana mahatratra an'izay tanjona napetraka ary eny fotony mihitsy ireo animateur ireo miara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana eny fotony ny mpiara-miasa eny fotony ny tetikasa hafa eny fotony indrindrandrindra ny mpahazo tombotsoa. Ny vondrona européenne sy ny commission de l'océan Indien no isan'ny mamajo vola ity tetikasa ity. Ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo no isan'ny tanjona amin'izany. Le projet Sanidas s'intègre dans un programme plus vaste qui est un programme régional qui s'appelle le programme SANOI, donc sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'océan Indien. Donc ça rentre dans le cadre de financement conjoint de la Commission Océan Indien et de l'Union européenne. Et qui matérialise, qui concrétise un peu tous les efforts que fait l'Union européenne dans ce secteur de la sécurité alimentaire. On sait que, notamment au niveau de Madagascar, il y a des problèmes de sécurité alimentaire qui sont urgents à résoudre. Et ça s'intègre dans un programme régional parce qu'on essaye de mettre aussi en relation les différents pays par des actions sur notamment l'amélioration des échanges entre les pays, le partage d'informations sur la sécurité alimentaire. Zomandray ny andro hoe tony mahazatra anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy rehefa minora ohatr'izao dia misy ny fampitana mivantana trangana aloha hevitra iray entin'ny mpanao gazety any ivelany any amin'izao oro izao ary ampitana mivantana eto amintsika eto ankehitriny miantarandriana avy sy andro natenaina no any ivelany any amin'ity alina ity ka omena azy ireo avy hatrany ny sihatra rehefa vonona ny sary. Efa nisy any ireo nahazo ny taxi be fa maro ihany koa ireo nitaraina hoe mbola fijaliana ny fiandrasana taxi be izay indrindrandrindra rehefa alina tahaka izao. Isan'ny renim-pianakaviana eto anilaka eto nanaiky fampiresaka taminay ity renim-pianakaviana iray ity izay tratrariva amin'ny fiandrasana taxi be matetitetika ohatra ny ahoana marina moa zany ny fijaliana amin'ny resaka taxi be indrindra rehefa arivariva ohatrao. Ny fiandrasana bus zany eto rehefa ariva tena tsisy bus mihitsy za zao isan'andro dia amin'ny alina foana dia resaka personnel ny mitondranay za moa dia any Ambohidratrimo dia misy ny vato presque ohatran'izay foana. Maro ihany ve le olona miandry rehefa ariva ohatrao sa ohatra ny ahoana? Be dia be foana satria zay presque zany misy 20 misy taona zay amin'ny 9 vao miala eto amin'ny vato be. Manao ahoana fatahotrana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana? Amin'ny ankapobeny no mila mitandry ianao en plus ohatra na hoe vehivavy dia tsy maintsy ohatran'izay foana ny zavatra iainana isan'andro na moa dia amin'ny alina na andavanandro dia ohatran'izay foana mila mitandrina amin'ny zavatra rehetra. Ianao zao isaky ny alina ohatr'izao rehefa mandeha ety dia indraindray maharitra hafiriana ny fiandrasana bus? Ohatra zany 1h30 za dia efa vao mahazo bus. 1h30 vao mahazo bus dia misy taorara zay adiny 2 vao mahazo bus eto amin'ny Vatobe. Ny bus ve tonga hatrany amin'ny farany ihany sa hoe mihodina an-dalana ohatra ny ahoana indray ny fanarahana zay? Presque talata maty daholo dia indray manao tous les moyens zay atongavana any Ambohidratrimo. Inona ny olana terak'izay ho anareo misy ihany koa hoe mifangatana?
resaka dépense ny problemanay mandeha isanandro zany hoe anao zany mieritratra hoe ala 500 na 900 mifreanao nefa lasa fois 2 an'izay na ohatra hoe 10 000 francs vao tonga any amin'izay toerana andehananao. Ina ny fangatahanareo izay isany hoe mpandeha amin'ny taxi be matetika? Ny fangatahana zany mila ampiana le bus ngamba zay sisa ny azo angatahana satria io zany itaraina ohatran'izao foana tsy afaka hanampy le olona hoe zao dia be dia be ny olona mangataka ohatra hoe coopérative ohatra dia nefa tsy afaka nahoana ny zavatra arakaraka ny fitondrana ihany zany tena maro tsy afaka manahoana zay. Misaotra anao nitondra an'izay fanazavana izay araka ny hitantsika teo moa zany dia maro ireo taxi be izay hoe mihodina an-dalana raha ny fanazavana efa nisy ihany moa ny fanampanazavana izay noentiny ireo hoe tompona andraikitra eny anivon'ny commune mikasika an'izay fandraisana fepetra izay mbola mafisin'ireo mpandeha moa zany ny mikasika an'izay. Misy ihany koa ireo hoe ety an-toerana épicerie mahita ny zava-misy ety araka ny hitantsika amin'ny sary izao moa zany ny filaharana izay mbola misy ety an-toerana ampan'ireo olona izay hoe miandry taxi be izay. Araka nambarako teo dia misy ireo hoe ety amin'ny épicerie ety amin'ny Vatobe ety izay nanaiky ny fampiresaka taminay ihany koa mikasika ny zava-misy ety ny fahitan'izy ireo an'izany miarahaba anareo takitaky nahoana ny taxi be ety ny fijalian'ny mponina amin'izay hoe filaharana taxi be izay. Faly miarahaba ny Cool TV. Pampijery ny Cool TV koa amin'izao ora izao. Ny fijaliana aloha matetika zany le bus eo amin'ny fitofito sasany eo dia efa tsisy. Dia misy moa ny taxi moto dia misy koa le ohatran'ny hoe misakatsakana eo zany le misy mody any vato reny dia misy le ohatran'ny hoe personnel dia reny no mitondra an'ilay olona eo zany. Fa ny olona ety zany matetika misy olona mandeha na amin'ny 240 alina, amin'ny 20 alina zany dia mbola misy olona foana zany mandehandeha tsy fantatra hoe makaiza ilay olona. Fa be da be ve ny olona hoe tonga mbola hoe milahatra ety raha ny fahitanareo azy satria nareo zao tena eto ivelany eto mihitsy no akaiky ny arrêt bus mihitsy no mivarotra. Tsy dia be da be fa ohatran'ny hoe amin'ny manomboka eo amin'ny 5 eo zany ny olona ny tena hoe milahatra. Dia eo amin'ny fitofito sasany eo na fitofito sy fefany dia efa tsisy ilay olona. Dia efa ny olona mbola be da be ihany zany miandry ohatran'ny hoe mitangorona eo amin'ny arabe eo. Ohatran'ny ahoana indray ny resaka insécurité satria raha ny ety an-toerana ohatran'ny hoe maizimaizina ihany. Mazava be aty ka rehefa mirehatra ny jiro fa zao fotsiny zany le jiro tapaka satria nirehatra le poteau jiro tetsy ankeo maraina dia somary tapaka ny jiro tsy hoe ohatran'ny hoe 3 andro 4 andro izy le olona tsaotsao an'ilay olona fa misy re poteau re zany feno jiro daholo dia misy koa moa ny polisy miasa eto manomboka eo amin'ny 5 eo. Mivarotra amin'izay fotoan'izay manao ahoana indray? Ny varotra aloha zany ny olona ety tia mandehandeha, ny olona ety zany tena tia manala azy be ny olona ety amin'ny 67 dia ohatran'ny hoe na 10 alina, 110 alina misy olona mandalo foana zany le mirevirevy sy ohatr'izany makany amin'ny parking dia mivezivezy eo. Fa ny sécurité aloha somary ratsiratsy ny sécurité aty fa ny anay fotsiny zany ohatran'ny hoe ananay zany misy polisy eto amin'ny sivy dia le maraina iny koa moa misy an'ilay taxi moto be da be olona kivezivezy eo dia hatramin'izay aloha mbola tsisy natahorana teto e. Ankasitrainy ianao nanaiky mifampiresaka taminay takizay sy takizay ny zava-misy ety 67 hectara ety ny fijalian'ny mponina amin'izay hoe fodiana amin'ny ariva izay mikasika an'izay indray no entina aminao tato anatin'izao fampitana mivantana izao averinay any aminao Yves Richard ny fampahalalam-baovao. Tsy fisian'ny taxi be isan'ny olana iray mianjado an'ireo olona tratralina moa zany rehefa manomboka maizana dia efa vitsy miasa ao ihany koa ireo tsy manaja ny ataontsika hoe bokina andraikitra mifeny coopérative sy ny fitaterana amin'ny ankapobeny ka anairana ny ataontsika hoe tompona andraikitra isan-tsokajiny ny fijerenany izay. Lafombaovao hafa kosa indray dia iompana mahakasika ny tolo-dalàna momba ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana ny ady hevitra ao anatin'ny fandarana Ankitspo eto amin'ny fitalavitra kolo aorian'ny fampahalalam-baovao vahiny ny fandarana Ralbe Rajersoa filohan'ny komity mpanara-maso ny tolo-dalàna sy Randriana Rimalala Lanto Erika Panabe no sady mpitantana sekoly ambony ihany koa andao arahana ny sombon'izay.
analalana kokoa an'le izy zay zany tena fon'le izy mara fa mitentsika hoe zay andrasoloha toy izao kotra farany le zany mba tonga ny hoe faravaratsiny aloha raha sendra tratra de miteny hoe ka le vehivavy mihitsy a tsy zakany sainy le izy a de nangataka izy analan'le zaza na itentsika hoe de angataka koa zany le anakirety ny anandray tena fana ahoana moa ny anapolo fotsika hoe nisy nanolana maro ny vehivavy io fa ty anala zaza fotsiny izy noho ny anton'zay tena anazy manokana de mba ahafana manao an'izay IVG zay a de any am'le loi sur ny ITG izy a no akaro recours zany de tsotra be le izy ho anay hoe ny tsy fisian'ilay cadre juridika mihitsy ny mahatonga an'io hoe ataondry zareo any le izy azadino fa ity ITG tsy pihako tsara fa ITG ty de zao raha tonga any amin'ny klinika ny vehivavy anankiray mieritreritra fa hoe anao interruption ana grossesse de azadino fa tsy maintsy ho takina amin'izay fotoan'izay hoe aiza ny ordonnance en tribunal mame alalana anao fa azonao atao izavatra io azo raha maso tsara ny dokotera fa noho ilay lalàna mbola goragora mihitsy ny mahatonga an'ireo ratsy fanahy hoe satria sorsana business ty araka andraisanao teo de hoe andao ary atao le izy de atram'izay ve tsy nakalalana de zao izy lasaka lalana izy ianao rehefa lany ty lalàna ty izay voasoratra ataon'le tolo-dalàna tsy maintsy mahazo alalana taka miteny manko ianao hoe atram'izay tsy nirarana ny fangalarana fa rehefa nisy lalàna ny fangalarana de hiery am'izay ny olona manomboka zao vao angalatra ohatry ny contradictoire zany a ko aloha fa misy zavatra tsy azotsika tsara ao anatin'le izy zay nitenenanay hoe indraindray a tsy azotsika tsara le votoatikevitra voizina atao anatin'le izy de ny zavatra eritreretin'ny saitsika no mbana ao an-tsaitsika lafo mavao hafa kosa indray dia notolorana mari-pahaizana androany ireo mpiofana 420 teny anivon'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap niofana momba ny piftika ireto tanora ireto izay niarany asa tamin'ny mpisehatra isantsokajiny Henri Florian. Ny voakandroany ny andiany ho an'ireo tanora nisitraka ny fampiofanana arakasa maimaimpona tao anatin'ny iray volana. Vokatry ny fiara-miasan'ny CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle sy ny sehatra tsy miankina. Niofana momba ny informatika ireto tanora ireto amin'ny mahazava-dehibe ny tokony ahaizana mikirakira ny lafin'ny informatika amin'izao fotoana izao. Tsy ny olona manana fahasembanana ihany no raisiny ivotoerana, fa mandray ihany koa ireo sokajin'olona maro samihafa. Ny ivotoerana zany dia anisan'ny mampiofana izay olona ny taolobe izay araka ny mission amin'ny ministère moa dia tsy mijanona fotsiny amin'ny olona manana fahasembanana ny ivotoerana fa afaka manofana ihany koa ny taolobe amin'ny lafiny fiofanana rehetrarehetra. Ny tika amin'izao fotoana izao zany dia anisan'ny laharam-pahamehana ka hoe ny zaonay dia mba ampiofana izay tratra ny olona amin'izay resaka tika izay satria hoe amin'izao fotoana izao izy tsy mahay informatika dia karazan'ny olona atao hoe babo. Efa maro ireo izay nisitraka ny fampiofanana teo anivon'ny fitoeram-piofanana ity, indrindra fa ireo olona manana fahasembanana, ary efa maro ihany koa izy ireo no niraisin'ny orinasa. Tena ny resaka fiofanana zany dia ny olona tena mahavitry ary te hisitraka fiofanana daholo, indrindra ny tanora amin'izao fotoana izao zany dia izay ny antoko hoe ny centre ny dia misokatra ho an'ny taolobe ao. Raha ny olona manana fahasembanana izay ataon'ny ivotoerana na eto Lalamanga any Majunga miaraka amin'ny projet zany dia efa eo amin'ny 70 ampizato eo zareo zany ataoko hoe emploi salarié izay any anivon'ny mitoetra ny fampiofanana ataon'ny ivotoerana tao aoriana fahavitany fampiofanana ireto tanora 420 ireto. Izay ny fampiofanana azo ny tanora sy ny lehibe fa nahazo ny anjara tandrify azo ihany koa ny ankizy tamin'ity androany ity saingy forazaza ny azy ireo nanatanteraka didipoitra fahobe tao amin'ny commune Nandihizana Karion district ny Manjakandriana androany ny teo anivony antoko malagasy miara-miainga hetsika ara-tsosialy natao hanampiana ny mponina sy hotamberina andraikitry ny antoko eny anivony fiarahamonina raha ny fanazavana Abraham Rindriamanana. Ny toy tao amin'ny commune Nandihizana Karion district ny Manjakandriana androany ny hetsika ara-tsosialy didipoitra fahobe tanterahiny antoko malagasy miara-miainga. Maro ireo mponina avy amin'ireo fokotany mandravitra ny commune nitondra ny zanany nandritra izany. Amin'ny lafiny ara-pahasalamana moa dia ilaina ny didipoitra
ary na ny ao amin'ny baiboly koa ara misy hoe mila mifora dia zay ny antony anaovana ny zavatra tahaka izao a izaraisina foana na misy 50 na misy 100 azy eto vita foana androany. Manala ny fahasahiranana ho an'ireo iray aman-dreny ary fahasalamana ho an'ny zaza ny fisian'ny didipoitra faobe raha ny fanazavana. Ilay resaka didipoitra faobe zany dia mitsinjo an'ilay majinika satria amin'izao zany fahasahiranana ienjana be dia mitsinjo an'ilay majinika resaka na sakafo hohanina rehefa tsy hisy tsony dia nefa ny vola anaovana didipoitra ny zaza amin'izao efa enjana be. Tirina hatrany isa-taona isaky ny hoe ririnina fanaovana didipoitra ho an'ny zaza zany dia mahafinaritra indrindra fa ho an'ny aty ambanivohitra aty manko kelikely vola ny olona ny anina androany tedavina androany sotra betsaka anareo. Dia manampy fiarahamonina zany izy izay ny avantage an'ilay foibe zany. Ia, tsotra ihany ary vita vetivety ihany koa ary tsy misy raha mandeha mihitsy fa tonga dia maina avy hatrany. Manafaka fahasiranana ho an'ilay vahoaka majinika indrindra fa ny ety ambanivohitra fa misaotra betsaka ny toko miara-miainga malagasy nanao nanatotosa nanatanteraka izao didipoitra faobe izao afaka fahasiranana tokoa ny vahoaka majinika ety ambanivohitra dia misaotra indrindra. Fiara-miasan'ny solom-bavombahoaka voafito amin'ny distriktany Manjakandriana ny komina Nandihiza ary ny antoko MMM ny nanatanterahana ity hetsika ara-tsosialy ity. Isaorana izay nanome tanana rehetra teo ny tato amin'ny komina nanao antso dia namaly ny antoko malagasy miara-miainga dia isaorana daholo koa ny olona izay namaly ny antso tany amin'ny sivim-pokotany nanaparitaka ny fisian'ity zavatra ity androany. Tosa teto amin'ny commune ny Carion ny hetsika didipoitra faobe izay ato amin'ny distriktan'ny Manjakandriana izay natomboka tamin'ny alatsinainy teo tamin'ny commune Amerikanjaka androany zany ato amin'ny commune Carion zazalahy 70 no natao asoavana androany ao anatin'ny hetsika ara-sosialy izay ataon'ny tanora malagasy miara-miainga sy ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ito eo amin'ny komina Manjakandriana ny alatsinainy izao ny hetsika didipoitra faobe tanterahiny antoko MMM raha nambaran'ny tompona andraikitra. Fa nanomboka omaly ary torampitso ny hetsika Festival des Jardins etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ho fampiroboroboana ny tontolo maitso sy itsonjovana ny tontolo iainana amin'izao fotoana no antony hetsika izay ahitana ny fandraisana anjara andreo matianina rehetra amin'ny fikolokoloana ny zaridaina sy ny zavaboary fity nokoloana. Hita nandritran'ny Festival des Jardins ireo mpisehatra sy matianina mikasika ny fikolokoloana ny zaridaina sy ny tontolo maitso. Manomboka any amin'ny fampiasana ireo zezika biolojika hatramin'ny fikolokoloana ireo voninkazo no hita sy ampiarina mandritra ity hetsika ity. Raha ny fanazavana, tsapa-miapaka amin'ny fiainana amin'ny andavanandro ireo olana vokatry ny tontolo iainana ka antony hikarakarana ny hetsika. Le izy aloha fahatsapana voalohany indrindra hoe efa tena simba tanteraka ny tontolo iainana eto antsika dia nefa tsy hoe fatalité le izy sanatria fa hoe mbola afaka tratrarina tsara ihany. Dia misy ihany koa le hevitra niraisiny ao amin'ny commune urbaine Antananarivo hoe hikolokolo ny tontolo iainana isika dia anisan'izay koa ny nandraisan'ny Alliance Française anazy amma entité mampianatra anazy zany hoe tsy hampianatra teny frantsay fotsiny ihany ny tianay ho ahafantarana ny Alliance Française fa hoe entité mampianatra sy mikolokolo mba olombarina ny olona tsirairay. Raha ho an'ny tontolon'ny fiompiana kosa indray mbola maro ireo sehatra afaka hatrandraina ary azo velomana tsara raha ny fanazavan'ireo mpisehatra nandritra ny Festival des Jardins. Toy ny fiompiana tantely izay sehatra tena malalaka raha ny eto Madagasikara. Tokony tena mbola iroborobo ny fiompiana tantely, mbola vitsy ny tena manao anazy eto fa entanina mihitsy zany ny olona iompy tantely eto Madagasikara satria na ho an'ny tontolo iainana na ny vokatra azo avy aminy zany dia tena ilaina ny tantely. Po tamin'ny hetsika voalohany taminay no nandray anjara tamin'ny Festival des Jardins. Raha ho anay au jardin permapicole manokana dia afapolo nandritra izay roa andro izay. Nanomboka omaly eny amby 20 Mey ny hetsika Festival des Jardins ary toy hatramin'ny rapitso eny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Dia izay ihany koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena mitombo ny fahatezeran'ny mponina ao Senegal taorian'ny fahafatesana zaza miisa 12 tamin'ny hôpitaly mpanjakany iray tany an-toerana noho ny fahamaizan'ny hôpitaly. Natao ho fisaonan'ny pirenena araka izany ny any an-toerana ato anatin'ny 3 andro ny filohan'ny pirenena no esorina tsy ho minisitra ihany koa ny minisitra ny fahasalamana taorian'iny fahamaizana iny. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Tamin'ny riana faharoa tamin'ity hôpitaly ity no nitranga ny loza
andro vitsy lasa izay kilany afony hevitra tao amin'ity hôpitaly ity. Vokany zaza voateraka miisa 12 no namoiny ainy. Teo anolohan'ny hôpitaly amponina maro no tonga nanotrin'ireo fianakaviana niarambona hatramin'ny androany. Raha ny nambaran'ireo nanatry maso, niezaka namono ny afy ihany izy ireo ary naka ireny famonoana afo eo anivon'ny hôpitaly ireny saingy tsy nandeha izany. Herinandro vitsivitsy tao aorian'ny nahafatesana renim-pianakaviana iray teto anivon'ity hôpitaly ity noho ny tsy fahatomombana ny hôpitaly noho ny sin'izao tranga izao. Mikasika ny fahamaizana, ahina ho court-circuit no niteraka ny loza. Efa mandeha ankilany sy ankehitriny ny fanadihadiana mikasika ny raharaha. Maneho ny tsy fahatomombana ny tolotra ara-pahasalamana ny antoerana ny zava-misy tahaka izao ireo mponina. Omaly nanambara ny filoha fa atao fisainam-pirenena ny anantoerana ato anatin'ny 3 andro. Noesorina tsy ho minisitra ihany koa ny ministry ny fahasalamana noho izao loza izao. Tapitra treto ny fotoana ny arahako taminao tamin'ity androany ity amin'ny anarany ekipa rehetra nanatotosa hatramin'ny nampita ny vaovao mivantana ho anao any an-tokantrano no hitondrako ny teny fisaorana ho anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadimo ny fandarana ankitsi-po arahanao aorian'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao. Veloma tompoko. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.